Kasika ny tantanana andraram-panjakana ao anatin'ny commune urbaine Toamasina eo amin'ny resaka état civil. Misy ny mitaraigna fa ela be vao vita izy regny, misy ny tsy hita ny kopia, dia eto koa za dia manindry mafy fa ny commune urbaine Toamasina ankehitriny dia miezaka mafy mamerina amin'ny laoniny ireny olana resaka acte de naissance sy ny acte de décès sy ny pitsopitso rehetrarehetra kasika ny état civil reo, ka ny fandaminana natao dia ny kopia izay alainao arehefanao fangatahana andriany dia alainao ny pitson'iny. Misy ihany koa ny olana matetika hoe alefa le kopia dia tsy ny votoboky. Regny dia ny fomba fiasa tagny alohaloha be tagny no nalainy mpiasa tao izay ezahana ovaina amin'izao fotoana izao. Zany hoe apetraka le déclaration de naissance eo amin'ny commune dia maimaika hagnano an'le kopia le mpiasa sasany tao izay zatra lalandrina dia amboarina le kopia fa tsy voasoratra anatin'ny registre ilay kopia. Ka agny ka rehefa mahalaka kopia zany le olona amin'ny magnaraka izanana dia tsy anaty votoboky. Zay mahatonga an'ilay mametraka demande manao acte de naissance politique zany ny ankabeazan'olona, satria mitovy amin'olona tsy manana kopia raha vao tsy voasoratra ao anatin'ny registre, zany hoe tsy existe zany le kopia natao, ka ezahana zany ny agnatsarana sy anatsarana ny raharaham-panjakana ao anivon'ny commune urbaine amin'izao fotoana izao. Ary 2000 ariary ny fanamboarana kopia fa tsy tokony andoha vola ankoatran'izay. Ary an-tagnana zany tsika mpiarabelona rehetrarehetra tsy agny miavy vola mihoatra an'izy regny, satria lasa zatra an'iregny mpiasa sasany zatra lalandrinina dia tsy magnano koa tsy vola be, nefa ny voasoratra dia 2000 ariary ny acte de naissance ary 1000 ariary ny acte de décès. Raha ohatra ka miavy vola amboniny izy zany anao dia kolokolo ny agnarany ary azo sokajiana, azo enjeny lalàna ihany koa anao raha te hagnano an'iregny fanomezana vola tsy ara-draran'iregny. Miezaka tsika miady amin'ny kolokolo eo anivon'ny commune urbaine, ary dia ho hitanareo ihany moa ny fivoaran'izay toetra raha zay. Ametraka bureau boîte de doléance ny commune urbaine Tsoatsy, izay fitarainana jiaby izay hitanareo tsy mety dia ho arotsaka ao dia misy ny service interne mikarakara an'igny ary mampita any amin'ny tompona andraikitra mahefa raha ohatra ka ilaina ny fanokafana famporana na ny fanendrena araka ny lalàna misy.